Vadin-tsoky. Diapeny Randra, Lalovny Ratim, Yon, Justin, Lucien ary ny mpanoratra. Nandray feo namana Christian Rakotondririna. Mandroso ianao ana. Eny dady, androso tokoa moa izany. Andray milamindamina mahafinaritra ery aty izany. He, izao anao ty anaka. Milamindamina tokoa aloha e. Eny ho ahy. Ohatrany tsy an-tanan-dehibe mihitsy raha ny filamindaminana no eritreretina. Nefa zady noina anaka fa atao tampon-tanàna Antsirabe ianao. Jereo ty zaridaina. Andray reto voninkazo vao mivelatra. Mahafinaritra ery ny mitazana azy avy etỳ am-baravarakely eto. Ka heverinao toy inona reny fikarakarana an'io e? Tsy ambany zavatra mihitsy io. Tena mahay sy mahavatra kosa izany jardinier izany. Jereo reto izy. Fangamo de hoe jardinier zany anaka fa... Fizary dady? Ka isamy ene no manao an'ireo e? Samy? Ny zotainao ka? Ny zandran-dravo vadinao? Fa de tsy miresaka ny momba anay mihitsy ve ravo e? Aiza kosa moa no de hoe tsy resaka izy ry dady. Miresaka tokoa moa. De mahagaga anay mafy mantsy anaka ny fiovandravo. Tamin'ny 1993 ane izy no taty farany. Fito taona izay. Fito taona tsy nandrenesy anam-baovao. Tsy nandefana de tapa-taratasy iray. Raha tsy tamin'ny herintaona nilaza ny raharahana iny. De ilay farany teo nilaza zany stazy tampotampoka any France zany. Zany ry dada fa inona reny lazaiko e? De nefa kivo sy namoy fo taminy mihitsy zay. Sorona aminao fa de efa nafonay salamaty mihitsy le ry iny no... Eny e. Saika andeha hamonjy ny raharahanareo tany ihany saingy sakana ny samy. Ela be zay hoy izy. Fa tsy nahatsiaro atsika le dala fa nanary atsika rery tamin'ny fahoriana sy ny fahatrana teto. Ka noho ny anambady vao hoe... Ka marina mino kosa ny afiko. Zay tsy nahatongavako tamin'ny raharahanareo iny anaka. Tsy navelan'ny adala mihitsy aho. Angamba de afa-baraka tamin'ireo fianakavianao mihitsy zahay. Tsy nisy tonga tany avy amin'ny fianakavian-dravo. Izy indray aloha de naninona ry dada satria natao tsotra de tsotra ny raharaha fa nanao tsy salamy izay neny. Fa de tsy azo ampiandrasina mihitsy fe izy. To de nivonjevonjena maikery. Efa tamin'ny herintaona mantsy izy ry dada ny tokony handeha tamin'ny stage iny. Tamin'izay de hoe tsy mahazo manjera tsy miaraka amin'ny vadiny. De izay no nanaovana maimaika ny raharahanay. Kanjo ay herintaona ty aoriana izy vao lasa. Sady izay indray de nandeha irery fa tsy mahazo mitondra kohonana. Ay e, ka oviana marina no nandeha ny adala. Tamin'ny herinandro. Saika hidina kely taty ihany izy saingy nisy fiovana ny daty andehanany ka de izay izy lasa tapotapoka izay. Tiafa miaraka hatreo Antananarivo akory izay satria tsy maintsy mbola napetrapetraka tsara ny any an-tanàna. De mamerina ny fiarabananao tonga soa anaka. Ary mandray anao ampitiavana tanteraka. Fozalana takalo fozavavo manko ka ianao no anay. Misaotra indrindra ry dada. Efa mba mahay tokoa ny ahitanareo mianaka aty. Ka de zao tonga zao e. De lasa ny andafy lany zanako marina. Fa soa ihany aloha mba ny telefona melona ny hoe toromarika ny fankalalantsika le dalako. Sahaika sahirany sika. Soa ihany. Efa nitebiteby ery aho. Tsy nampoziko ianao no ny tena ahitany amin'ny stationnement fa nataoko Iza hoe? Ahoana ry dada? Fa maninona? Tsy izany anaka fa tsy nentina andeha samy. Fa de naninona re? Izao no izy anaka. Izaho no lohampianakaviana eto.
Ka rehefa mandray tsara ny sy mampandroso anao dia mifalia. Fa ahoana ry dada? Fa misy inona? Izay ihany tranoko ity. Efa niraisiko zanako ianao satria vadin-zanako lahy matoa aza mihafafa fa tranonao eto na dia maninona fa misy inona? Zano mantsy anaka fa tsy mankasitraka izao fahinananao ety izao Samy. Izay avy ilay ny fanafanana. Mafy taminy loatra mantsy ny fandaozana sy ny fanadinoan-jokony azy ka lasa nankahalazy tanteraka lery. Manome tsiny azy amin'izany kosa ka. Dia inona izany no tokony ataoko? Ka izany lazaiko anao izany tranoko ity ary zanako ianao. Noho izany dia aza misalasala fa tranonao eto. Mety ianao fihetsika na teny hafahafa aminao Samy, kanefa aza taitra amin'izany mihitsy ianao. Ka tsy anahirana ve izany tompoko? Izay no izy rivero raha izaho loham-pianakaviana no malaindaina amin'ny fahatongavanao dia izay no tokony hampiasa alohanao. Tsoriko eo aminao amin'ny fo madio nefa fa mandray anao ampitiavana. Misaotra ry dada. Tena mba nahay ny vidy sy ny fahadona mihitsy alary ravo marina. Tena manam-panahy alakely tiana dia reny resany fisy fetsiny tamin'ny stationnementsianako azy ireny azy. Ny bika aman'endrika moa dia tsy hay lazaina fa dia izao angamba no atao hoe zana zavatra. Tena tsy nampoiziko marina fa ity izy dia mbola midarein-jaza lahy. Toa tsy mampino hoe izao ny vehivavy efa manambady. Tena mbola zaza. Marina tsy ohatr'ireny ankizy cinquième manemy CEG ireny. Dia inona moa izao no nataonao anaka raha sanatria tsy nisy ny mpitsena? Oay, efa nitebiteby be mihitsy aho. Kinona moa no ataoko ry dada? Nampanalitra taksi tamin'ny hotely angamba dia miverina mody rapitso. Ie, raha ohatrany samy daholo aloha dia tena sahirana ianao. Fa mba iza loatra ry dada samy ratsy fanahivana. Ato izany ny efitranonao anaka ka dia karakarao arak'izay itiavanao azy. Ary mbola veriko ihany aza taitra mihitsy ianao na inona fihetsika Samy. Manao masitsika sy maherihery vaitra izay ihany mantsy ny adalala izay Eny re ry dada, tsy ho hita eo ihany ve izay tokony atao? Andamina kely ny tranoko aloha izany dia mba hivoaka kely jerijery ny tanàna. Eny aza manao vahiny fa ianao izao ny vehivavy tompo-trano ato. Ndry, ary maninona eto nareo zany? Zaho ary saitra hampiesony iray any aminay angeny fotoana fa tsy eto sa tsy anao le devoara indray ve? Ho any amin'ny hiziny anie iaho io fa nisy sipakelina lasam-borona izay teo Eo ndray raha tota. Andao amin'izay le tsy ary fa taraika. Tsy aleo ve misitany kely ray meo sao dia mbola miverina eo le izy. Olo tia koatra ny Linda mihisy anke le izy Linda le tamin'ny filma ve? Ie, ilanga inona? Aza be filaza eo le tsy azy. Aiza koa nisy gasy manja ohatran'ireny. Tena kozy tena copie conforme. Amin'izay koa anke dia tsy taitra mihitsy izy nampiresahiko bonjour Linda hoy bonjour hoy izy mitsiky sady tsy taitra. Izaho ako nakatavela eto izao nareo koa dia efa karazany tara amin'ilay fotoana raha izao vao mipointy amin'ny efatra ny fotoana aminareo amin'ny firy izao nefa. Tsy izany letsy fa tsy tena malaina be ody aho zany Fa ahoana? Fa misy inona ny tia? Inona ny problème? Misy vahiny mahasirena azy le tsy ho avy eo aminay eo any hariva. Efa ao mihitsy angamba izy izay. Vahiny ahoana? Vahiny avy any Mahajanga any ry Ka inona ny olana? Fianakaviana sa vadin-dranjokonay le tsy Ka inona ny olana? Tsy mamelo ry mino aho fa tsy maintsy io sipony nanodikodina ny lohan-dranjoko tany. Efa fito taona angely ery izay to nandalo taty
Tena adinony tanteraka ny fisiana izy dada. Tena ratsy tokoa aloha raha sipamanina toe-tsaina sy tia fianakaviany banky toy izany e. Tena olona tsotra sy nahafoy anay raha fa ny fiarahany tamin'ny sipa io nanova ny fombany. Fa sipa avy aiza? Tsy haiko sia, sipa mbola statistika be ngy izy zany. Mbola tsy mifankalala aminay akory fa atao hoe lasa nanao stage any an-dafo raha avy dia mba nandeha nakaty kalaratsy. Ka ahoana no mifankalalànareo? Nisy marika ny fanaovana ka. Ny telefonina taty mantsy ravo talohan'ny enga teny vatra. Nanome ny lokon'ny akanjony sy ny satroka anaovam-badiny amin'ny fotoana hitsenana azy. Dia izahay mpitsena koa nasaina nanao akanjo voafaritra melohany ny lokony. Asa aloha izay na nanahoana fa arabainina no nandeha nitsena azy ihany. Ndry, ary inona koa ty mahataitra ny lahy fa misy inona? No heveritra fa le sipa kely teo ty, hay tsisy. Tena lindana velany ely ty izay e. Aza be filaza eo letsy zanajavatra nge letsy reny e. Nindro kely dia izy filma tsy hita hoe ho samborona. Ka misy tena izy hitako vatana any ho aho. Andraso fa hatoroko anareo zabeka le izy rehefa voafandrika. Raha tsy izahay no hiravaka azy alohany se. Dia hoana ary andao anao le devoara any an-trano. Ka so ihany azy ngay lahy hitako teto fa tena tsy afaka indray aho e. Fa nentsika ny Linda. Tsy izany lesy fa tonga ao rabaininay niakatra hividy entana izy. Dia ahoana izany le ty e. Tena jovoko angely izy hatreo amin'ilay troisième question e. Teo amin'ny dérivé dia viry. Ity ny brouillon nanaovako azy. Représentation graphique sisa. Ohatraohatran'izao ve ny tableau dessin? Ia, ny sary sisa. Ka telo ary mba hakany tary sy papy izany e. Asany se. Eto ary e. Mamery indray aho tonga any an-trano raha hariva. Dia tsy ho any aminay indray izany sika. Ka izany lazaina anareo izany e. Na ho any aza ty hipetraka maharitra fa sao dia mahasosotra amin'ny rabainina. Andao le izy ary mba tetero kely eto fa ohatran'ny te hody mity any aho izany e. Saika hitrefy latany amin'ny raha nany fa tsisy. Fa ahoana? Tsy kozy ngany aminareo? Iny aloha mety ho kozy ihany fa ahoana? Mbola mamolaka letsy mampifilafila kely aloha. Eno raha sy masaka ve ny kozy anaiky tantaninareo izy ilay tany amin'ny soboa iny? To andeverina an'izay le sy azo zany raha izany no marina ka. Ampiandro efa hariva? Sa ahoana reny? Sa izao angamba lesy ny hevitra. Hipensa kely aho dia ho tiako katrobe dia anaovako seninao izay vatin-dranjoko izay. Andao aloha hamelika kely etsy amin'ny barety e. Za le tsy hamelika. Zao dia ataon-drabainina mirefitra eo. Ary maninona moa raha matory any aminay se? Ka tsy hanahirana amin'ny rabainina andareo ve? Izy moa aninona? Sady any sika miara manao devoir. Toa ohatran'izay mety lesy ny mety ka. Sao dia entopolo oatra mantsy aho ka vava mahita an'ilay vadin'ilay reka hanaonao foana eo. Nen'ny olona se vadintsoko kilalaon-jandry. Nense ty to hafa kely. Fa dia inona tokoa moa no atony ankahalany sen'izany madamo izany? Tsy fantatsena avy amin'izany tokoa ny fanadinondran-tsokonareo anareo na tsy? Tena tsy maintsy moro savy amin'ny letsy Fa ahoana kosa ary izany? Izay angamba nense ilay atao hoe fankahalam-potoana fotsiny izao. Tena mino ary se fa tsy nanadino anay mihitsy izay zokiko izay fa ao antony. Ekena fa misy antony saingy mety tsy ho avy amin'ity zoabavinareo ty e. Teny izany ty alavavy izany ny ratsy e. Ary ataoko mahalala ny anarako izy anio Zainy ihany anefa ary samy fa sao dia olo tsy meloko indray no hibaby ny sazy Tsy te halala an'izany ary se fa dia io no anaparako Ahoana ary izany ny hevitra se? Atory any aminay se raha hariva sa? Ka na izany aza ngy tsy maintsy mbola mandalo any an-trano ihany na izany e. Fa ahoana? Ka ny fitaovana hoentiko miposy rapisoka. Marina izany. Dia ahoana ary e? Aleo izany se hody fa tsy. Dia izay izany e, mampamanga any amin'ny vahiny any. Marinina letsy fa veloma letsy any amin'ny lindantsika any ilazao izy raha sendra mifanena amin'se hoe misy ilako azo maika hono. Nense izany tonga amin'ilay fitenenana hoe miatratra tsy lafo ka alao koa iny lahabe.
ahoana ry dada? Mandrindrana izany, tsy tokangany vahintsika. Rivariva ny tovolahy izany vao mody tonga ny vahiny ka mbola lasa nivoaka kely ihany. Ka manahoana hono? Andalo deserana be sa anorom-ponenana izany? Za kosa ve dia anontany an'izany sahady sady tsy hitako mihitsy koa ze olana na andalo izy na onona. Vatany zanako lahy matoa iny ka manana anjara eto amin'ity trano ity. Aleo aloha mody sy mikotana. Mody manara-dre ny rano amin'izay lazainy dada. Mora amin'izay ny anatanterahana ny paika rehetra. Miomana ianao madama fa aparitro aminao ny valifatso. Avaritro aminao daholo ny fahoriana nenany manaka teto. Ianao mantsy no nandrombaka kely ny fitiavan-dravo anay. Aida lehilahy ianao eo. Ka ahoana? Manahoana izany ry dada? Mba karazan'olona mety hifankazo amin'ity ihany ve sa? Aiza mory se anao matarako an'izany sahady mbola ory ray monja angamba no fampiresahanay raha nisy. Ny somary maraitra dia toa mbola zaza le izy. Zaza ahoana? Teny izany lazaiko amin'ise izany marina tsy toy ny zaza vao 40 taona fijeriko azy. Ka izany ve dada hitondra tokantrano? Sarse ny resaka ataony aloha toa resak'olo matotra ihany maotomaotony izy nefa sarika be ny zanak'olona. Tsara tarehy sady tsara bika. Izany no tena vady-jerijery araky ny fiteny tena nahazo kilalao se. Indrisy alefa ry dada, tsy vahatanjoko kilalaon-jandry araky ny fihevitrao no ifampitondrana eto. Ahita moa ianao efa vao manao sakafo efa lasa mantsara zafim-panampy. Tonga de inana ve sika sa iandry azy? Za aloha zany efa tena ramaka mafy ka miandrasy dada raha mbola tsy noana. Samy fantatro ny alahelo ny se tamin'izay nataon-dravo na nadinoany atsika. Tsotra sy mateo ty very vadina ka esory ao an-tsainy se ny fikasana anao ratsy aminy. Ka izaho moa nininaza ry dada. Ise mantsy toa maka alazy ambony ihany ko araky reny fianany se reny mety tsy anapadisiona mihitsy vero fa ravony nasesiky ny naipony ka nanadino atsika. Aleo mihitsy tsy miady hevitra amin'ny dada momba an'izany sao dia sariny eo nitetika. Izany tokoa ny hoe misosososo toy ny vinato kely tsy mahare fotsiny. Ianao indray dia tiaba be laniko eto anio andray fa izy ty toa ivinda manofo ve aho sa? Ity angamba no isamy vandry-dravo. Mahandroso ianao anaka? Mahandroso ianao Tena izy marina ity. Tsy maintsy ity no hita ny tota tary. Mitovy tanteraka amin'ilay sipa nahatarafinay tamin'ilay film. Linda. Ty marina no isamy. Jereo fa mitovy be izy ny anaka. Somary anjanana kely samy. Izy no very samy very vadin-dravo. Izy kosa no samy zodanao ry vero. Izy mirahalahy ihany no zanakay. Zaza tsy mba mifanelanelana roa taona toy ny akamaroan'ny mpiray-tapo fa efa 4 taona ravo vao nananazy ny reniny izay maty teo ampiterahana azy ihany koa. Faly mahalala anao tompoko. Za koa torak'izany madama. Tray marina. Nangorefina toy ny vonin'ny korano tenako manontolo. Saika tsy voabako ny tanako namihinany azy. Sany fijeriny. Tena fanana. Zana-javatra ve sa izao no anjery tonga mangany tany. Kanto lavitra indray tianao Linda ilay hitanay tamin'ny filma. No heveriko olo masika ilay izy raha reny ny fampitandremana nataon-drainy reny. Toa olona tsotra ihany anefa izany izy. Tena tovolahy Tonga soa ianao madama. Misaotra indrindra tompoko. Toa ifankahazo ihany reto izy izany ko. Tsy napoziko lefaka toy izao samy. Toa vavy mateo ty toy izao koa ve moa dia ho vatra siny ratsy. Hitako no variana tanteraka ny zokolahiko ka nanadino anay. Fanaberana loatra ty vehivavy ty ka jambena ny havako lahy.
Ka manahoana ny fahitanao Antsirabe mada? Very no anarako rea. Tsy aloha tsona amin'ny anarako aho. Za manko dia gaga mandray anareo mifanao tompoko sy madamako. Mahafinaritra ny aty Antsirabe ry Samy. Toa tena ho tamana angamba aho. Tsara zany tsika. Tena marina ny fanambaran'ny dada. Tsy mihoatry ny 40 taona izao. Mbola bika sy tsanganana maty amin'izay mihitsy izao ka. Tena nahazo marina ny ravo. Naterina posy sa natadidy lalana? Tadidiko ka. Iny lalana nitondran'ny taksi atsika iny ihany naraiky. Fa taizazahady hono ny vahiny zany. Tena mino marina fa ivery le nahalasamborona ny tota tary. Dandremy ihany fa misy mpangalajazany ety aminay. Mpangaladaza zany fa ty mpangalabadin'olona. Zanga zazakely. Hita va tena mbola zaza kely mihitsy izao fitrerenao izao. Marina tsy tiako kakirina kely ery takolana. Ka iseko ane dia nanariva tany e. So dia ahita raha amin'ndravo sika ro lara very aty ho vadiny io. Ise tokony hiaro azy tsy hitakory hoe nakaiza. Tsy ataoko mahita rara azy mangalatra an'io. Misaotra. Zay filozako maro. Taony lady hiova hevitra sahady za zany. Aiza ry zany valivatana naovana vady mangina. Vero. Ilozako kely aloha nareo mianaka fa mbola manana devoara tsy vita ka iaho io ko. Ka tsy sakafo ve aloha? Efa vita ne ho azy sakafo e. Manjary te atoro indray rehefa vokoka. Dia efa mahazo toa nareo mianaka e. Na nova zavatra betsaka taminy mihitsy anaka ny fanadononjokony azy. Tovolahy be atsika an'izay izy iny taloha. Zaho nefa manjary kizitonjitina. Nifankaty be mantsy izy roalahy. Ahoana re? Inona no lazaika? Inona no amaliko izany resaka izany? Matetika dia manaraka ambokon'izay lazainy ny tena. Fa inona koa moa no azo atao ankoatr'izany ry dada? Fidiny azy anie no votoy izany e. Revitra mihitsy andraindray rehefa mahita azy kivikivo sy mahaloka endrika izay. Ka efa namonjy dokotera ve nefa nareo mianaka e? Efa nataona azy anatina spesialista tany Antananarivo mihitsy aho. Fa tsy nety izy. Olona salama tsara izao hono izy ka atao inona amina dokotera. Manahoana nefa ny fianarana? Kilasy fahafiry moa izany izy? Ny fianarany iray aloha mandeha tsara ihany ka. Hanao baka amin'ity izy. Terminal C ao amin'ny lycée ao. Ka inona reo ny vahaolana amin'izany e? Dia tsy hitako ry anaka fa dia izany lazaiko anao izany hoe manaraka ambokony ny betsaka. Ho hitantsika eo ihany ny hevitra ry dada. Mety ho afaka handresy lahatra azy anatina dokotera. Eny e. Kanefa mitandrema ihany anaka fa manahirakirana izay ihany mantsy izy iny rehefa mihetsika izay ny andro ratsiny ko. Efa fantatra ka. Efa tsara homana tsara fa zamanahy ianao. Efa tsy naninona tamin'ny fahatongavako sy tamin'ny fifankahalalana voalohany teo iny izy. Inoko fa ifankahazo tsara ihany izay. Tena gaga mihitsy anie anaka e. No hevery tsokorotana be no ionanareo voalohany. Hay ka nilamina tsara ihany. Aza manahy foana ianao ah. Tsy haninona azy izany hoa iny ramose-keliko iny. Maninona no nilazanao tamin'ireo namanao ireo fa mahalalanao ah? Tezitra be ngahy ianao. Ka tsy inona ne? Aza tezitra moa sangisangyko amin'ny dralary iny fotsiny iny. Izany mantsy fa hitanao le anankiray manao kasikety iny. Ie, iny mihitsy koa ne ilay nilazaiko taminao hoe nanany anay tamin'izaho vao tonga. Ataony hoe izany Linda izany aho. Ka taratara aminao daholo iny ke izy roalahy iny. Itoda le anankiray manao kasikety ary rapika le ohatra mina paraky. Miara-mibaosy eo amin'ny liseo izay. Fa ahoana no ilazanao hoe taratara amiko ry zareo? Izany mantsy fa nisy filma nijerevana izay tamin'ny vakansy. Milay be manja be ohatra anao izao le tsy mpamizohy an'ilay izy. Linda no anarany.
De averiny le rony inge izy ianao e. Ka maninona no lazaina hoe mahalala anao ary aho? Ka mba mampiresaka andry le rony fotsiny reny mantsy raha vao mampizy sy mpamandramanda de dedadeda kery manao présentation. Akory zay ankona tanteraka nahita nyity tomoina kelika ity. Fanga Ary izy io taitaitra. Aza taitaitra ho ianao fa anaovantsika senina kely reny fa elany dedadedahana loatra. ka raha ianao no tena sy mpanao amin'izany dia ahoana? Sary-piaro angamo malalako. Ary izy koa manao sango mahery eo. Za angamo mbola manany. Mandaingo eo. Tovolahy ohatr'izao ve? To tsy voa mihitsy ny varavarankely mitiavako rovero raha tsy sena tovavy ohatranao zao. Maninona reny no raviny nahitanao taloha? Mieritrerika reny sy pasibanda mahita antsika miara-dalana. Hoay, ary toviny ny tanako. Aoka fa mazava, tevo-tantanana izy zany. Tominy, inona ry nahatonga ny samy nanonona an'io anarana io? Dia io sanatria hoe misy zavatra... Ireto eo raha-pahasomirana. Iny tiala-mirana iny mba mampizezy tany lery eto ako tanàna eto. Aleo aloha fa hanaovako zenina kely reto. Vero moto sakam-binika ianao fa zataitra. Ka mitsiny? Efa hoe azataitra ho Zay. Hitanao iny kopo-paintantana sipiny. Iny ny tena mba miseho manindreto nefa tsy ampahafiry ny akory ny azy. Hanomaky serio. Enao koa? Inona koa zay? Azo tozitezitra tsony. Vao mainka andray aza ny sisika amiko ery. Raha mba fantatrao mantsy ry very zao fahasambarako ny sakambina anao zao. Olazaiko azy ve fa tia azy hatramin'ny sekondra voalohany nahitako azy. Foana daholo ny valivatsaka ataoko sy ny fangalana nisy tato amiko. Taony ala tamiko avokoa reny fahasorisorenana sy atisaina-pahazo ahy reny hatramin'ny nahatongavana. De meloka ve raha mitianao ry pero, mitianao zay vavadiny soa. Potana be zany, ary mo anatsiany be ianao ry vero. Misy bandy anaovana saina indray angamba fihinao mahapery aho. Jery zany fiantiantiny mijery tena babonao tanteraka ary vero. Mahafatifaty ery ny mijery anao mitsiko toy izao. Bogoly anie ty zandrim-badiko ty Zay, tina poziko indray iny mamikely iny marina. Mba sahy ihany aloha raha mametraka anao rery toy izao ka. Fa maninona? Vadiko tsara tarehy toy izao ve de avelako rery ety. Marina tsy entiko miaraka amiko any amin'izay aleko rehetra ny Ka zany aniny nandefasany ahy aty aty mba misy anao hiaro ahy. Eny aza manahy mihitsy raha fa ataoko tarambina mihitsy ty domoina kely tsika ity Indray ilay anarana. Samy Fa maninona? Misy inona ary? Maninona no banjininao toy izao Misy inona ka? Ahoana moa ry vero? Inona loatra re no nahatonga ny Taolo hiteny hoe vadin-joky kilalaon-jandry? Ka ohatr'izao ataonao azy zao ka? Sy io ny zokinao dia tantananao sy sakambinao eraky ny tanànany Atsirabe aho. Manoatra noho ny reny mpivady vao reny sika. Asa aloha vero fa tsaroky ny siovana mihitsy ny fiainako hatramin'izay nahatongavanao zay. Toa falifaly lavo zany Tsy nampoziko toy izao mihitsy ny tianantika tsenao raha izay fampitandremana ataon'ny dada tamiko izay. Mahasika be hono ianao. Zaho aza mba kakako. Efa niomana ny ady tamiko ery hono ianao fa hoe nandrebaka ny fitiavan-jokinao Eny zany mihitsy zaho angeny tokony hitsenanao teny amin'ny stationnement fa tsy nety aho ary tsoriko aminao fa saika tsody an-trano mihitsy tamin'ny takariva nahatongavanao iny. Satria nidira-pahavalo ny trano. Izany no nieverako azy. Ka inona indray ary nampiova hevitra anao vetivety teo? Ka izao fijerinao zao ingeny tena naharava amin'ny programako Fa maninona anao mpijeriko? Mahasositra? Ohatry ny fijerina domoina zany. Mahafantatra domoina moa ianao? Ahoana ary no nahalala ny sanjany anaran'izany? Aleo hoe andramana-tsairina kely fa misy zavatra fantany mihitsy angamba momba ahy. Samy raha milaza aminao moa aho zao hoe vadiny ravizokinao fa olon-kafa dia ahoana?
Raha mba izany tokoa moa no tena marina ry Vero. De roaina izy dadandianao fa mpisandoka tsy pisy loky. Dia izany tokoa mantsy no tsy mainty izy e. Raha mba izao tokoa moa no olo-kafa ianao ry Vero. Olo-kafa mbola tsy manambady azoko tiavina sy afaka amin'ity ahy. Mangataka aminao ry aho Andriamanitro. Atao olo-kafa ry ty Vero ty fa azo atao Vero vaton-jokotro e. Samy aho. Ary vina ihany moa ty za ty entinao mijery an'izany andraikivy izany. Ka ny fiara mbola tsy vita tingy no olany e. Ny fiara mantsy efa vita e. Efa voaloko tsara sady efa tena amin'ny forma tsara mihitsy. Vao nandalo tany amin'ny garazy aho teo. Fa ny vola angalana azy no tena mbola tsy misy. Mbola miandry vola hono dady. Fa vola ohatrinona nefa e? Vola be zany vanga heverinao hoe vola kelikely. Kefa hoe ohatrinona ho aho sao dia mba manana. Aza mirediredy eo ry Vero a. Kony izany ry Samy e. 10 à 15 millions. Fa manambola an'izany ve ty malalako ty e. Tsy mba entina kely any amin'ny resto bandy. Tena resaka tokoa ny azany ry Samy e. Misy vola aho, misy vola be. Sao dia mba ilahantsika amin'izany. Tena resaka be. Raha azo tokoa ny fiara dia vao maika manja ny revy. Afaka mirozeraky ny tanàna sika. Kefa hoe izany ho aho. Ohatrinona ny volan'ilay garagista moa izany e? Any amin'ny 2 millions mahery kely ihany izy izay ka. Fa nanambefy ianao nga inona? Ay ve izany ihany e. Misy ao amiko ao. Resahantsika dada dia raha riva ihany dia alainy. Dia raha pitsy ihany dia 8 000 manana indray kibo ianao. Ka andao ary aloha hijery maillot de bain raha izany. Sady entiko any amin'ny resto ny malalako. Malalako moa Samy? Ka izaho ny milaza amin'ilay rono hoe olo malalako ianao tezeranao ireny olona. Ka izao aho vao tena mahita ny mahabogosanao tinako. Tena ianao indray no tiako fa tsy rafika. Bisy kely ary raha marina izany e. Bisy be fa tsy bisy kely izany e. Ka alefaso ary rehefa sasany andro ny takolako e. Mipetraha tsara ry Samy fa mahasosotra. Raha mba misy mahita eo tsy ho loza. Eto be no andrakibo. Way, mahafinaritra be, madio be ny rano. Voron'inona reny ry Samy? Tsy riry reny ry Vero a. Reny ilay hoe tsy riry vorona. Ye, nisy fiaraha-mientana be mihitsy tato ato nanarenana an'izy ity e. Efa saika simba ihany izy ity teo aloha teoko. Jereo reto voninkazo. Ary trano inona daholo reto trano mitovitovy be reto? Trano fivarotana ireo e. Ivarotana karazana vato samy hafa amin'ireo vahiny mpizahatany. Aleo aloha ajanoko etsy amin'ny malaladalaka etsy ny fiara. Aleo aho tonga dia hiboaka dia miandry anao any aho ka. Ao ary e. Akanton'izay zazavavy izany marina. Maneva azy indray koa reto fitafiana anaovany. Ny endriny mody rabahany amin'ity solomaso mainty. Toa vao maika mampitombo ny hatsarany ny fisaritaky ny volony tsofiny rivotra. Tena babinao tanteraka ary Vero a. Lozy ty mara. Dia babin'ity vaton-tsoko ty aho lahy. Tahak'izay tsy nentina taty fa toa tsy ho tsindriky ny fitiavako sy ranony toy izao. Tena tsara tarehy mihitsy anie ty Samy ty. Jereo zato samindrana. Toa vao maika koa mampitombo ny bika ny blouson dina sy ny solomaso iray vanona anaovana. Tsy mba hitako izay fitafiana hoe tsy maneva azy. Fa izay anaovana dia mampisongadina sy mampitombo ny bika aman'endriny daholo. Sa ve izany raiko ity ka izay tiana mantsy no mitombo tarehy. Aleo avy eo fa tonga dia nitsisika ho sakambiny aho. Zay. Ary toa midobodoboka be ny fonao? Eninao anga? Zaniko. Vao maika henoko be rehefa tena tsy hihinanao aho.
samy ah. Nanopy ao alina. Nanonofo tsara sa nanonofo ratsy? Fantatra. Ohatry ny nofo ratsy ka. Ho tantarainy vero amiko. Ka andao ary aloha hipetraka etsy amin'ny gazon etsy. Andao ary e. Korsa izay tonga eny meloha. Alefa ary. I paresy. Ka ianao kosa rangaha mitazona. Hoy ananako paresy. Ananan'inona? Angaha kosa nisy fanarahana an'izany teo. Ka resy tinona samy ka. Ao ary efa tsy maninona fa sasaiko mivilia raha hariva rehefa tsy eo raha zafy. Toy, zany. Fa inona? Tsaraikitra kosa raha hoe tsy mahazo misotro an'ilay labiera anankiray nentinao. Hita fa zany. Ka tantarao amin'izay ary aloha ny nofo fa tsy ho ety hoe zany rehefa mangetahety e. Ka aza manalavitra be ihany ary ianao fa tsy misy ekinako e. Ao ary aloha e. Oka aloha ary aka toerana tsara. Zay. Oka kely aloha ka. Manino? Merena kely aloha anao fa misy hazo kely manindrona ny lamosy zany. Paso kely hoe ity eto aleo mihitsy ho tapahana. Zay. Ao. Ary mikina amin'izay dia tantarao le izy. Ka nofiapafa nge le izy. Hafahafa ahoana. Ny any very koa mo tsy lazaina feono. Zao ary ah. Eno tsara. Nanofo mbola tany aminay ah dia lasa mpisotro toka be sy ploka be ho ny dada. Mbola tsy nanambady-ndrava hony ah tamin'izay. Dia lany daholo ny volanay. Dia isan'andro zao hony misy olona tonga mitakotrosa foana ao aminay. Fa bankin-doka isan'alina dada. Hitanao fa nofo ratsy. Ka izy hatramin'ny farany aloha hoeko. Manitra mamerivery ry izany volony ahondany eto tsoroko izany. Taty aoriana nisy lelam-panan-karena be izany no tonga tao aminay. Dia nilaza fa hoe alany ny trano. Alany ny trano sy ny fananana rehetrarehetra. Sy fa ananany vola be dada. Sy nanaiko nefa hono izay mianaka. Dia zaho no nangatanioranga io vadiny. Dia hoe foanany izany trosan'ny dada izany. Dia nanaiko ny dada. Alenao? Sy nanaiko aho fa sady efa antitra be. Efa zokin'ny dada no maditra be ilay rangahy. Dia nanahoana? Dia nomeny dada fotoana ilay olona ho avy ao aminay. Hanao ny fomba fangataham-bary. Satria nanaika ianao? Hoy, tsy nanaiko izany ah. Ary inona koa ary nahateritra ny saminy amin'izany. Toy izo ary. Dia nandositra hony ah. Niala tany Mahajanga ndeha hitsoaka ny Antananarivo. Avy be nefa ny orana fa nisy cyclone, nisy tetezan'izany hony difotry ny rano dia fahitao ankodahoda tao zahay. Dia nisy madama tsara fanahy izany hony nila resaka tamiko dia nitantaraiko azy ny problemako. Dia ahoana? Dia aza dodonana moa aho fa oatra adiniko io. Dia izay ka. Dia niverina no Majunga ilay madama fa tsy nety hena mihitsy ny tondra-drano. Sary natao ela be ilay tetezana. Ary ianao? 2 andro hony aho vao nihena ny rano. Izay vao afaka nandeha zahay. Dia tonga tao Antananarivo dia nivatana tamin'izany vehivavy namany madama nila resaka tamiko le tery andalana tery hony ah. Nanao an'itony lalao PMU itony hony ilay vehivavy nivantanako io dia mba nampiritiana anao ah dia nahazo 400 millions mahery. No rizina. Noy moa aloha e. Dia io vehivavy nampirisika anao PMU io no nanaritra teny amin'ny Fasankarana ho any amin'ny toerana saika alehan'ilay madamako namako. Dia lasa tany hony ah. Ay moa tsy ilay madama izany no avy amin'ny toerana io fa nirafodana. Dia nitantaraiko tamin'ny zareo tao ny problemako dia niraisiny zareo tao tsara. Tsy misy afa-tsy nirafozan-dahiny izao dahiny anankiray izany hono ny tao. Dia nanahoana? Dia tapaka ny nofo. Tapaka sahady ve? Ka tapaka ary ko ataoko ahoana? Izany no atao hoe nofon-jaza amin'ny tompo. Azonao? Hitanao ataonao hoe zaza. Zavy tsarovinao fa madama mitantana tokantrano efa herintaona ane ahy. Tsaroko afa-po tanteraka amin'ny fikarakarako azy ny vadiko. Dia nizokinao lahy izany raha tsy fantatrao. Sambatra se raha. Olona toy izao no miara-miaina amin'ny sema vitsy hariva sy andro manalina. Endre izany izy nondana eto tsoroko. Ary toa tsy mahateny ianao? Mandinika anao ah. Aza dinihina be fa manjary lanomandaka. Eny tokoa ah.
na anjary lasa rasy tarehy kely teo vetivety ty ianao. Ao aloha asiana bisy kely eo amin'ny androna teto dia amin'izay miverina lasa manja indray. Zay sady kadon'ilay mahay mitantara nofo teo. Andray ataony verina ny amanja be indray. Ka ataovy koa ary ny takolaka dia lasa tara tarehy be amin'izay ahy. Oay, zay vao taroka. Ay, mbola tsy nitantaranao ahy ilay filma nijerevanareo tamin'ny vakansy hoe nisy aniza moa ilay vehivavy hoe mitovy amiko. Ay Linda, Ie, tantarao amin'izay ary. Rehefa avy eo vao mandeha milomano tsika. ka zany tsy mba mahay mitantara e. Laha zao moa na dia ny ambangovangony fotsiny azy. Ay, ka mihaino tsara ary a. Ao kekerina kely alohan'ny sofina amin'izay taitra tsara fa tsy matoritory. Kay, marary. Ary haino tsara amin'izay ary a. Ka tsy efa ranga mihitsy ve ny sofin'olona ny kekerinao teo e? Fitipitianitsy fotsiny fa lava be raha atao ankolera amin'ny antsipiriny a. Alefaso ary. Linda io zany a, tovavy tena farany tsara ao an-tanàna, vavy tokany ray sy ny reniny. Dia be ireo olona nangataka azy ho vady fa tsy nanaiky izy. Repela nefa ny ela dia nisy bandy bogozy be izay nangataka azy dia nanaiky izy. Dia nataony raharaha. Rehefa vita tokony ho herintaona teo eo nefa ny raharaha dia nisy ato tao amin'ny firenena nisy andry zareo io. Dia voantsy miaramila ny vadiny Linda. Talohan'ny andehanany nefa dia nateriny tany ambanivohitra ary zareo sy Linda. Ny rainy sy ny zandany lahy moa no tao fa ny reniny efa maty. Izy roalahy ihany moa no ray tapo. Dia nanahoana? Noho ny nahatsara tarehan'ny Linda nefa dia raiky piti taminy ilay zandrim-badiny. Any kely 40 taona teo eo izy io. Asa koa moa izay nahazo an'i Linda fa raiky piti taminy ery koa ny hanao vavy. Adaladala, fa nga zany tsy fahotana. Dia ahoana? Dia tapaka eo indray aloha ny androany. Raha pitso amin'ny 7 hariva indray ny tohiny. Mba mahasosotra koa ty samy ty. Tozatra amin'ny farany ka. Ka toy izany daholo ange rehefa filma manjy. Ianao mba nijerenireny Marie Mara sy le coupable reny. Tsy vitan'ilay andro fa alefatsy kelikely. Sady tsy aleo ve mialeto fa jareo ange ny fijerin'iretsy olon-drety atsika e. Iveriny zareo hoe mpisipangamo sika. Ite, raha tipa ve... Manenona? Raha tipanao ve aho sahinao ny manaikitra ny sofika? Soe nareo roa midirangana fa misy vaovao. Fa misy inona? Vaovao mampalahelo e. Vaovao avy azy? Vaovao avy any amin'ravo ve? Fa misy inona? Fa nanina ny vadika? Midira moa aloha dia milamina fa zataitaitra. Fa nanenona re ravo Andriamanitra? Lozako marina. Tena nanao fahotana angamba nanadaladala ny vadiny ka tesitr'Andriamanitra. Loza marina. Tsy vaovao avy amin'ravo fa vaovao avy any an-tanàna e. Dray, nataoko fa dia vaovao ratsy momba an-dravo aza. Sady atapaka mihitsy ny lalan-drako marina. Fa misy inona any an-tanàna ry dada? Misy maty ve? Eny anaka. Maty hono le rangahy mipetraka miandry ny tanàna any. Fianakaviantsika? Mpikarama fotsiny miandry ny tanàna eny ka. Maty ve razoany? Maty oviana? Maty alina hono. Any raha farasoa fa vao nasaiko ny vidy lamba any. Soa ihany aza mba vita ny fiara fa hidiny izao ihany sika. Sika iza? Sika mianaka sy raha farasoa e. Ivery no miandry ny tanàna eto. Hoay lehibe, karavo indray zany. Tô tsy ahasaraka ny vero aho zany tsa. Ka hahatokana rereto ve ivero e? Fa maty nanenona hono razoany. Tô tsy mba re hoe narary akory. Tsy fantatro hoe nanosika masinina ny avavary nefa hono maly. Maly ve? Fa dia naninona kosa ary? De tsy fantatro re anako. Ny fahafatesana nga rehefa ho avy hita e. Ny andohany hono no nitarainy ny fanody avy any an-tsaha. Toa hoe safotra rehefa tonga kelikely tao an-trano dia izay. Ka miomana ary sefa sotara. Miandry antsika eny an-tsena kely raha farasoa. Dia ahoana re zany e?
dia tsy maintsy mandao arivery ve aho zany ka zaho zany any ry dada. Tsy mahazaka mitondra fiara amin'ny alina ary se ah. Tsy maintsy midina androany ihany nefa isika. Mitondra fitafiana misimisy fa raha tsy mahita olona andimby azy miandry tanàna sika tsy afaka miverina. Andao ara-piko ianao ampirina entana e. Hivery koa dia tsy mba vitazona raha mba isika roa rery zao no eto ah. Eto ianao zany miandry tanàna eto anaka. Raha zafy moa tsy maintsy avy eo amin'ny atoandro. Iangavio atoro namanao izy raha dia mangina ianao. Tsy misy atahorana reheto fa aza manahy ianao e. Zaho koa tsy matahotra ka. Fa saika adinoko a. Mbola tsy nahazo vola foana hatramin'izao. Sao dia mbola misy tahira azo raisina alohany aminao. Fanamboatra ihany sika rehefa mandray ah. Ka ohatrinona no ilainy dada? Ohatrinona tokoa moa zany. Fa isy famorian'olona ve any zany e? Tsy maintsy ka. Mbola mila mividy omby zany sika na kisoa? Aiza kosany dia hoe hamonompo fa tondra hatramin'ny 20 na 30 kilao avy aty sika. Ka isy vola mpiasana zany ve any amin'ny vero? Ny lasantsy mbola etsy an-daniny. Mitahiry keliko taty izay nomeko andrafara soa ijery lamba an'izay. Ka ohatrinona hoa zany no ilaina amin'izany? Ohatrinona no misy ao aminao ao anaka? Misy izay ilainao fa lazao fotsiny izay mety ho avy e. Misy 1 million ao. Ampy izay? Fa mbola misy vola be to zany ve ao aminao ao ry madama keliko? Efa mba nahatahiry misimisy ihany ane izay e. Tena manam-bola misy ty very ty. Saika afa-baraka tamin'ny dada teo aho fa saika ipetipetsiny indray ny vava efa zatra manadala azy hoe malala. Angamba ampy izay anaka. Tsy maninona fa omeko 1,5 million nareo zany. Tsy samborina nefa. Tsy averina fa mba zay zany mba mandray adidy amin'ity e. Vero. Tsy mbola miresaka izany aloha sika izao fa dia misaotra betsaka anaka. Rehefa miverina izay hita eo ihany izay atao. Miomana ary sery samy fa andamindamina kely zavatra vetivety ah dia lasa sika. Eny ary. Samy. Angingina mihitsy ny alazanao. Ka atao ahoana ry vero ah? Mba tsy te handeha mihitsy koa ni aho fa tratriny tsy azo anoarana e. Samy koa mantsy dia sangisangy raty reny tany andrakiby reny. Zao ka manjary mitady tia hasaraka anao ny olona. Iza moa ny tena nanao sangy ratsy? Za sa ianao? Hita fa ianao e. Ny takolako no natolotroronao ilay tao anaty rano nefa dia nimbolotro no. Ka zavatra tsy misy ninninina koa reny dia mody miantsoantso hoe voan'ny krampy ianao e. Hita fa tena voan'ny krampy ny olonako. Vero ah, kanto loatra ianao ka tsy voatsindrika ny foko e. Efa hoe mangina ho afa tsy mahazo miteny an'izany. Vadinjokonao ne ahy e. Fantatrao nga fa fahotany zany. Andrasa aloha alaiko ny vola fa sao dia ho tonga eo dada ka mahakamo. Andrasa eo vetivety. Aingana fa andrasako kiseria. Sheria nga ny betaka. Tena adala tokoa aho e. Tena adala. Efa nasiany tea maina mafy be aho tamin'ilay namina azy satria bokazy voalohany iny. Raha vao nahita ny pikany tonga lafatra zara fatafiana amin'reto akanjo kely tondra milomano. Sady narahy ny teny hoentitra hoe natokio fa manambady aho ary zokonao izay vadiko izay. Vaovao tana ve? Hitako fenofeno katezerana ery ny masony. Tsy ampy 10 minitra tao reny izay nefa dia niorakoraka sy miantsoantso voan'ny krampy tao anaty rano izy. Nikorapaka namonjy azy aho ary avy dia nasampy ny tany atsoroko ireo sandrana. Ny fanitsy ny masonay dia tsy fantatro tsony izay nisefo fa natipiko ny maso. Ny fofonay ny amafy no nahalalako fa ny fanakaiky ny molotray. Ohatry ny misy courant 1000 volt namakivaky ny azo ndamosiko iray manontolo. Tsy mba oroka sangisangy tsony ito fa oroka nahalalako fa tiako io vero. Eny e, mody tezitra sy ny vitina be izy avy eo kanefa tsy nasika mihitsy rehefa no atonoko teo aminay ahy maitso nandriny. Nakipiko ny masoko fa tsy nahajery azy zara fa mitafy nandro-pioko teo ambonin'ilay ahy maitso milenitenoka. Sady nokapokapohiko anjambany araky ny fangaviany ny fendrono lazay no saika von'ny krampy. Ny maso moa adala ka na dia efa niterena ekipy aza dia hitany tsy naindray ihany ny vaingan-drano maro madinika nandrakotra ny vatany mikorina manaraka ny lakan-dranombony.
Natsoky daholo ny anarana antely sy ny olo-masina rehetra fantatro hiaro ahy tamin'ny fakabalahy faran'izay ampony tekria. Reto ary ty zany ny volany dada. Ty misy 50 000 argent de poche-nao. Tsy sotroina labiera. Sy lapetaka e. Vonina ve? Andao amin'izay fa taraka. Aokareno mba akany akanjoko aho e. Reto ary ny vola ry dada. De mahavitara aty any zany nareo e. Eny anaka. Rehefa tafaverina izay miresaka sika. Ambeny tsara eo ny tranontsika. Veloma ary anaka. Velomy dada. Velomy samy. Velomy velo. Tena dala mihitsy aho marina. Inona ary no nahazo ahy? Fantatro zao fa raiky ty amin'ny samy aho. Dia ahoana? Efa mba niezaka ihany aho reny nanefaka taimaina azy ireny kanefa resiny ihany. Soa ihany sa olon-kendry izy ka tsy nanaloatra ny pahalemeko efa nilavolefina teo anatrehany. Tsy ho adinoko mandrakizay eo amin'ny fiainako iny oroka mamy de mamy nataony iny. Zany ve no atao hoe fitiavana e? Herinandro izay no nandeha hanandry samy. Mbola tsy andrenesam-baovao foana hatramin'izao. Ny olona zany efa malahelo azy ery. Inona foana ary nijanonandry zareo any? Manofy azy foana ny olona isan'alon'izao. Samy, raha mba fantatrao manko sa vaky ravina tapoky ilay tiany volenao a. Iza koa ary zany. Tsy ho samy mihitsy aloha fa tsy misy telefona any e. Tena efa leony mipetra-jery ato aho marina. Allo? Allo? Iza zao e? Very ihany ty ka. Allo? Iza hoe? Andray? Manofy aho sa tena? Iza hoe? Allo? Ravo? Tsy any amin'ny terrain d'aviation? Fa ao anamarina ry dada, tena tsy azoko mihitsy zao zavatra zao a. Mitony tsara sy efa iresaka mihitsy sika e. Tena tsy lasa mihitsy zao ka. De mahavatra nanozona andrazoany fotsiny zao ianao. Amin'izay koa de misy lokony volany vero. Mitony isy eo ah. Fa iresaka sika. Momba ny vero indrindra no resaka. Fa ahoana ary? Kobon-drabainina hoe mifiraty azy ve aho sa ivero no nitaraina taminy? Teny izay angamba no atin'izao fampisara toerana izao ka. Raha ivero no nitaraina tany de midika izany fa tsy tia ahy izy, tsy te hiaraka amiko. Tonga tao amiko Rabenja. Omaly raha vao lasa kelikely tany Andraikibiny nareo. Rabenja, nanenina tany komisera? Nazo fampandrenesana avy any amin'ny komisera divisionnaire avy any Antananarivo hono izy. Izany hoe ny postry ny polisy rehetra eto Madagasikara fa nisy olona nandositra. Olona nandositra ahoana? Ary avy aiza? Avy any Mahajanga hono le olona nandositra e. Ka inona no andehanandrabenta any an-trano amin'izany? Saika tady any vero izy. Efa nisy fotoana fampiresahana indray andro izay mantsy. Lazako taminy hoe manao vakansy kely aty amintsika vero vadin-dravo. Ka inona no fantatro vero amin'izany olona nandositra izany no any amintsika no mitonatona ny komisera e? Fantatro se aiza e. Ary zany no mahapolisy ny polisy. Zavatsy ampoizina matetika no mitondra azy ireo amin'ny fikarohana taona. Fa nandositra ahoana marina moa izany olona izany e? Ary lehilahy sa vehivavy? Tovovavy e. Araka ny tatitra azondry zareo de toa hoe terendray ny anambady olona tsy tiana angala i kalakely de nandositra. Zahay le no firatsy ny vero.
Tena mahita nofika mahafinaritra iny la. Marina kosa ny aza ry dada, amin'izao andro mazava ny ordinatera sy ny internet zao ve dia mbola isy ihany zany fanambadiana tereny zany. Fa tsy eo loatra ny problème e. Fa netin'ity kalakely tia nandositra daholo ny tahiry miafina ao amin'ny zareo rehetra. Dada kosa indray zany tso. Ka dia ahoana hoy Rabenja? Hoe iverivery no fotoana sao dia nahita an'izany? Zany ve tsy fanadalana zanagasy? Ie, saika motipototra ny very tokoa aloha izy, saingy ny sakanako. Ary anisan'izany izao fidinantsika ty izao. Aza vao fa tsy azoko. Mety ny Rabenja niaraka taminy tao saika aseho any very ny sarin'io tovovavy navandozy io. Sao mba nety tsy tsariny. Ka aiza re no ahalalany veron'izao tovovavy adala mandositra rehetra izao e? Hoy se, natory ny Rabenja ilay sary ary saika tapaka tampoka ny lalan-drako. Ahoana? Sarin'iza hoy se? Sariny vero. Ah, sariny vero ve? Eny anako. Tena marina ve? Zany no izy ry samy a. Zany hoe tsy very vadin-drano zany ty vahintsika ty fa olo-kapa. Zany no izy anako. Domoina no anarany. Mandimby ny Irina Domoina no tena anarany. Zay, ka tsy loza ve zany ry dada? Tena zava-dozaka senga ahoana e. Inona izao no hevitra? Izay zany no ohatrany malasalasam-borona azy foana rehefa teneniko hoe ohatrany Domoina izy. Tena daty zany marina. Ay tsy nofo zany fa tena tantarany ny nolazainy tamiko iny. Tsy tena nolazainy arak'izany moa fa somary nahodiny. Tsy ny mariany koa ny vola be nentiny. Tena daty zany. Ny ako moa dia tantarany lindany foroporoniko netiko andemenany sainy amin'ny hoe tsy ao tanany iarahany amiko fa efa nisy hafa tantarain'ny filma manao zany. Ay zany vola be nangalariny reny vola be aterany amintsika reny ry dada. Vola be mihitsy io no nentin'izy io ry se a. Izany no antony nanozonak'andro azoany. Tetika natao ahafahana maka vola aminy io. Ijerena raha misy vola maromaro tokoa ao aminy ao. Ankoatr'ilay nomeny nangalana ny fiara tany amin'ny garazy. Izany tokoa. Tinona no hevitra ry dada? Izany no nampimanako an'se hoe mitondra akanjo maromaro fa mety haharitra sika. Tsy maintsy amidy le baka. Fa sady efa antitra tsy mahavita azy tsony nono moa sika mila vola rahateo amerenan'ity vola nomeny angalana ny automobily ity. Rehefa voaverina daholo ny volany dia atolontsika ny polisy izy. Izay fanosehany any avy eo. Lalina zany marina. Kalita kely dada, mety mba tsy fidiny azy ihany zany e. Sady fiterena hanambady olona tsy tiany zany. Raha mandositra fotsiny miala amin'izany toetra ratsy izany anie izy ry se tsy naninona e. Fa ity izy dia nitondra vola be ny lozako. Izay zany no vaovao ka dinidinio eo. Fa anontany an-dratsimba mpivarokena sao dia mba mety ahavonjy antsika izy. Eny ary dada. Lozy ty marina. Tena tsy naposiko indray iny. Dia eo nahavita zany ve iny mpivady tsotra loatra iny e? Ny tsy azo adikevitra aloha dia ny tsy mahavady ny andravo. Nandinika ihany ny toe-batany aho iny tany andray kiby iny fa tsy vahan'olona efa manambady mihitsy no fandiniako azy. Inona re no ataoko hanavotana anao ry vero e? Eny e, tsy maintsy hanavitra azy aho. Vao mainka tsara azy zao ny nahafantarako azy zao hoe mpivadin-dravo. Afaka mivelatra tsara ny fitiavanay. Na dia ho nanao zany zava-tozy zany azy ianao ry vero, tsy fanahin' iny zany fa tratrany tsy fitiny ianao e. Matokisa anao malala fa tsy maintsy hitondra famonjena ho anao aho. Efa laza be moa dada teo. Ory dada! Dada! Fa misy inona letsy a? Efa hoe andeha hijerana tsimba ka inona indray? Ka raha zao tsika teo zao ary no alain'ny polisy eo vero dia lazainy hoe nalaitsika daholo ny vola. Tsy hanahirana ve? Niakatra omaly any Antananarivo Rabenja ary tsy hiverina raha tsy afaka herinandro. Ny entana sarobidy rehetra indray efa nodiko amin'ny efitranoko ao. Tsy misy atahorana e. Izay aloha fa ilaozako se. Andao ary dada. Milamina aloha zany ny amin'iny. Aza matahotra ianao ry vero fa tsy maintsy mahita fomba hanapiako anao aho.
Ndry va ty ravo be io teny very io ka va ty nandeha indray ve sa niverina sady ahoana zao ka ivery vadiny io zany fa tsy olokafako zany karony fanjakana zany de ve reto izy mifampitositosy ery ao an-davarangana raha ty mpivady ve anao toy izao sambatry se ravo marina tena vady ravaky ny tokantrano tokoa ny ansety de ve reto izy Way, Samy. Iny Samy fa tonga ravo a. Aiza? Iny miditra ny vavahady iny ka andraso fa hitena ny Samy aho. Andraso araka fahazalozanao ay. Samy, manahoana? Tonga soa, ary aiza dady? Ty aben'le ty le tsy marina. ravo marina manahoana vahoana zao angatsy nandeha indray Efa nandeha fa niverina haka an'ity vadiko ity ay. Sao de misy manadaladala azy mantsy ety. ka efa lasako nge io e anomaky serio Marero lareto a. Ka ahoana Rsea? Inona vaovao? Ahoana no nahavoandra zoany zany? Ary dada mbola izy? mbola any izy mbola betsaka ny zavatra mila karakaraina any de izaho aloha ny namonjy any vero ty de efa nanadinotry se nareo ravo a Aiza Rsea no anadiny zany fa raiki tamin'ny asa mandraharaha de tsy afaka. Fity abeny sery samy marina. Sady bogofy a. Tady ho tara miseny zany vadiko zany e. Tandremo fa tsy mba ekeko ny le hoe vadinjoko kilalaonjandry a. ka angatahatra eo amin'ny se mihitsy io zaoko tambon'izay ela be tsy namanginy seanay izay Ka tsy ameko ny ay. de andao rangahy ato zany de zay mahery tompony a Fangara be sandrotra nisy de mihevitra andesa. Sady za foana moa no tianao serio. Sady io ka mboravo manany an'ny olona foana. Manano any hoe ahoana? ay de efa be tango laza izy samba manoko foana se ravo a Lainga ny fanosofin'olona aza. Maninona ny sofinao? Nataony ahoana? tsy mbonako tsony ravo be tango laza eo a Ao ary fa temiteniteny tsony ahy. Andao any an-trano fa vita avy ny lasopy. Mandroso ry Samy a. endre rehetra izy roa mifampitatana tsy ilay mpandositra voalaza ny komisera tamin'ny dada aloha ity zany fa olon-kafa e olon-kafa tsy azoko tiavina intsony nefa satria efa vadiny ravo ravo zoko Mipetrapetrana ry lahy fa nampiandraza fikarakara ny lasopy a. Eny ekiseria. tena tsotra ty vadiny se ty ravo a Sady manja. Ary tsara fanahy io. tena sambatra se Ka izany mihitsy anie no niverenako Rsea. Manaiky ny arahana indray ny sosiete asako de niverina akazy a. ay de andeha viny zany nareo Mbola misy entana alainay ny mahajanga ka. De andeha rapitra zahay. Amin'ny herinandro zay miverina. Tsy efa ho tafaverina eto ve dada am'izay? amin'ny alahady izy de efa tonga ka Efa eto zany izy amin'izay fiverenana izay de mipetraka kely eto folo na 10 andro na ohatr'izany zay. Zay vao mandeha fa 3 taona tsy misy vakansy ny fianarako any. tena tsara vitana misy se ty ravo a sady manana vady tsara tareny mbola mahazo vazim-pianarana ho any an-dafo koa Ka tsy fidiny ary Rsea. Sa janoko eto amin'se ve very? de tsy miatoka nefa raha misy mangalatra eo iny a Fangase tsy ambina azy. Hoetiky ny ary efa tsy ambiny seka. Ano manko vero. Hijanona aho ka. Sandro be ny Samy io ve atao inona fotsiny tsy aro ay? de aza manateny tsony se fa lasako ambongadiny io raha vo mijanona eto Ataovy re ny lasopy fazalozanareo ry lahy be vazivazy eo a. Ahoana? Inona no atao anao? Inona daholo no misy ao? Ity jereo e. Inona no azoazonao? Za zany aloha zao no miantoka. Aza misalasala fa anisan'ny hotely tsara ty hotely de voyageur ty. Ary malahelohelo be anie zany avako zany e. Efa any amin'ny 10 kilometra zay ty rabe.
Ravo misaotra anao misaotra anao betsaka. Inona nefa ny tokony isoranao ahy? Ka ianao nanaiky niaran-dainga tamiko ka. Ny fahatsapako ny tena fankatiavanareo no nanekeko anao ireny lainga masiny ireny vero. Fa mila miverinainga isika fa somarary foa eo ilay zandriko. Fa ahoana aloha e? Tatarao tsara amin'izay aloha fandehan-javatra nahatongavanao tany Antsirabe. Ay tokoa mbola saika ahita tara azy aho tonga tapika iny samby. Tafaraka avy any Majunga izay sy very vadinao. Niara-raikitra fahin'ny cyclone tamin'ilay tetezana savitry ny rano. Dia ahoana? Dia velona teo ny resaka satria tavela teo Indroany sy Indroaly izay. Izy aza moa dia niverina fa izany nandeha satria efa voalazako anao fa olona nitsoaka ilay rangahibe milaza ho manam-bola. Nitsoaka n'ilay rangahibe nilaza ho manam-bola ny amin'ny dada ka nikasaka vady ahy. Dia mitantara taminao problema ny vero? Ie, izy hoe mbola tsy taty Antsirabe sy mahalala akory any dadanareo samy. Mitaintaina sy feno tebotebo ery izy ary izany moa no niverenany. Dia nisoloana ny toerany? Voalasa niverina izy dia namboariko ny saiko fa hivery vadin-drabo aho. Hamonjy ny rapozako sy ny jaodako any Antsirabe. Taizanao ny vatana teto Antananarivo? Ka tany amin'ilay namany very teny teo saika ivan-tananay ka. Nilazaiko andry zareo ny problemako dia nanaiky nanampy ahy izy ireo. Tokony handalo kely eny sika izao. Rehefa miverina ka. Nanambitana ihany ianao ka sendra fianakavitra tsotra hatrany. Iny Andriamanitra koa ny eny vavaka ravo tsy mba napoiziko velively izany hoe ahazo vola be amina PMU izany. Tena fanampian'Andriamanitra anao mihitsy ilay izy ka. Dia ahoana marina moa izany izao no tena programanao? Anefa nitsothany dada rehetra dia hiverina hiaraka aminareo sy vero. Sady tena tia be anao samy Ary za koa nga tsy mba hitanao hoe tia be anazy. Eny tena mifankatia nareo roa e. Tena surprise tsara amin'lery koa ny fiverenantsika. Ravo efa nitantaraiko azy ihany anie ny fiainako e. Fa mody nataoko hoe nofiko ka tsy azony mihitsy ny tiako ambary. Nilazaiko tamin'ny Antsipiriny mihitsy ny fankatiavanay sy vero. Ny PMU teto tanahy ny fahasongavako tany Antsirabe fa tsy azony. Aiza kosa moa no anapozany izany? Fa misaotra anao aloha misaotra anao nanaiky niara-nandainga tamiko. Olona mba tia nanjandry vavy ane ahy vao nandreny tantaranao dia nangoraka. Misaotra tamin'ny fahatokisana izay nilazaiko. Mora fantatra koa ny olona mandainga ka. Ny fandeferanao ny afina tory teo amin'ny kanape alina tolo. Mahafinaritra be nareo rory domoina. Tena nahazo namana tsotra, tsara fanahy, tsara tarehy ary tsara biky samy. Izany moa izy io. Tô tsy meko azy ndraika. Ataoko dobla miveriko. Tsy ho bediny madame Vero eo. Izay dia efa menatrery fa tena mena sahady. Fa mba mahay mizoera olona ihany raha mpanaovina tantara. Tena tsy mahalala mihitsy lery. Dia nivero mihitsy ny fiheverany ianao. Ka izany ange ny tena mahavelo mpisaoranay amin'ny fanampianao e. Raha tsy nanaiko moa ianao dia ho taiza ny nalehako raha norahiny samy aho fampisandoka. Ny olo-marina tsy mba very izany ry domoina. Atao ve aloha ny sakafo ary fa sao ilaozan'ny fiara eo tsika. Mbola aizy tia Majunga. Efa ny Antananarivo izay veo. Molon-drano mamerivery izany nefa ilay anita tsy afaka aminy. Raisitra amin'ity kahety mihitsy angamba izy izany ko. Veo. Nahoana re ny vadiny rao ianao e? Efa saika faly tamin'ilay hoe olo-kafa nandositra ianao. Nanantena fa tsy very vadiny rao izy fa olo-kafa azo fitiavana kanefa hay aloka ny serana ihany izany. Tandindona sendra nandalo. Mbola mety ahita tovovavy toa azy iny ve aho? Tena tsy hanambady arangara tsy vehivavy toa ireny.
Vitany hoe tara-pitrasy tsara tarehy fa manam-panahy ihany koa, tsom-piaina ary mahay miara-monina. Ela koa angamba miratsika ty ka toa meva sy kanto daholo izay momba azy. Tena raikitra amin'ity ka iena vatovatonyity mihitsy ilay hanitra mamerovero fandreko rehefa eo anilany aho. Vero ndre ary taratasy iny ny latsaka iny ity eto ary toa taratasy fa izany nanoratra farany ho aho. Marina raha mbola nivaviko ty taratasy ty iza vaveko. Ha, vero taratasy ny vero ty zany. So de mba diso adresy ary fa ho andravy ty any tena mazava ny adresy ho an'ny Samy. Aleo rangaha ho sokapana mba tsy ho hita eo de izay eo anatiny. Any Samy tena taratasiko ty zany. Mino aho fa efa mifanalavitra be isika vao tsikaritro ty taratasiko ty. Taratasy ny niko napetraka, taratasy ny niko napetraka anazavako ny marina aminao. Samy a, eto amboalohany ty tsoroky fa vaky na niko ty nambolenao tato am-poko. Nalaky nahazo vaka lalina ka tsy ho hay ongodana intsony. Ahoana zao e? Mandrovy ny masoko sa izany tokoa no voasoratra ato? Ty hay vero, ty hay izy rangaha zay de ampy ahy. Ty hay vero, aleo ty vakiny tony sisy so de milada zavatra sapiny eo andray. Tena ty hay vero ahoana ne bravo, isaraka amin'ravo izy zany sa aleo ihany rangaha ho toizana. Samy taronao tsara be ilay nofiny tantaraiko anao. Tsy nofako reny raha avako fa tena tantarako marina. Olona nandositra aho ary tsy verivelively vadin-dravo zokinao fa hitomoina mandimbony rina. Tomoina? Vao nitoby teny aminao ny masoko iny andro voalohany niaonantsika iny de nanomboka nitempo anao ny foko. Sanamboraka ny marina taminareo mianaka satria natahotra ny sao roahinareo ka hosaraka lavitra anao. Asa raha mba voavinavinanao ny asambarako. Reny zatantanana nasakambinao amin'ny tetin'ny tanàna ny Atsirabe reny. Zary film mitamberina tantaiko sakariva alohan'ny atory, ilay tapa-kanjo tany Andrakibo. Taronao ve Samy reny SMS tompany mpidoboky ny foko rehefa fihinao reny? Misaotra ny rabo aho, nanaiky ny fiereo ka tsy nivaky taminao mihitsy fa olon-kafa fa tsy very vadiny. Tianao loatra mantsy aho ka niezaka nihery tao ambadiky ny vero mba tsy haloto alohan'ny mariazy ny fankatiavantsika. Tadidinao ve ho iah ilay nofiny lazaiko anao? Nahazo vola be tamin'ny PMU aho izay hiveriko fatolotra avy amin'Andriamanitra hamahana ny olana eo aminay stady sady natolony hanomanana ilay ho avintsika feonasambarana. Fantatro fa tia ahy ianao ary tsy hamadika ahy ka jereo ilay kitapo kely tsy tondranao manao sport fa najanoko ao nitahirintsika malala. Samy tsy maintsy verina aho, efa nitondra volan-daminana ny raha rehetra ty aho dia hiezaka hiverina miaraka amin-drano sy very vadin-jokinao. Timoina, tianao. Renareo teo tantaran-dramiseho mitondra ny lohateny hoe Vadin-joky. Dia Penny Randra, lalaovin'ny Zatsime, Yonge, Justin, Lucien ary ny mpanoratra. Nandray feo namana Christian Rakotoniry.